Fa tsy nampoizin'ny maro tokoa moa ny filatsahan'ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita Andry Ny Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny 4 volana Jolay ho avy izao. Raha ny lisitra voalohany mantsy dia tsy nahitana ny anaran'ny filohan'ny tetezamita, manoloana an'izay moa dia manana ny heviny ihany koa andriamatoa Ny Rado Rafalimanana. Lova Ramanantsoa Jakinao Rakotomanana. Mety tsy tao anaty eritseritsy ny malagasy ny zavatra nitranga fa dia ankintsika fahendreny ny CES zany ary mety manana fanazavana zany zareo hoe inona ny nahatonga an'ireny zavatra ireny kanefa ny avy dia tsotra hoe tolona ity pejy mivadika ity araka mbola nateleko tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny herinandro dia raha ny rara sy nisy dia ny malagasy tokony efa netalambe daholo kanefa tsy izay tsony vahaolana dia ny fifidianana ka raha amiko tsy mampaninina zay zavatra mitranga eo fa saingy hoe aleo hiatrika fifidianana ary mino fa tsy adala ntsony vahoaka malagasy tokony hijery lavitra tsika malagasy indrindrindra ho an'ny taranakitsika fa tsy hianosy motalana ny zavatra mitranga zay ngambany hiteny ary amaranako azy dia mba mino hitodika manokana an'ireo ray aman-dreny sy indrindrindra ny ray aman-dreny am-panahy mba fihavanana malagasy marina ny jerena ary hijery lavitra mba tsy hiverena ty krizy eto Madagasikara ity mba hifaranana amin'ny fanajana ny sotoavina malagasy ka izay ainga ampanajana zay mba tiako ametrahana an'izay teny apetraka ho an'ireo ray aman-dreny zay mieritreritra mitady vahaolana ty firenena ity.